tolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay tsy ambaratelo nosoratany Razafinirina Roseline Sandrine Julie ovelominy Sinez Ernirina Fetra Sarobidy Faly Nambinina Frank miaraka amin'ny Ony Mianjanirina Ioly Laingotsika ary ny Ravo nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Olosoa ka manahoana aloha raha matombo fijerinao an'izao fananantsika mivoatra isan'andro zao a tena tsisy mahory atsika tokoa eo amin'ny fiainana fa tena milamina marina aloha zany e eno a fa tsy fananantsika zanaka lahy ty ny tena manahirana eo amin'ny fiainanako aiza ve ka zazavavy roa zao ihany za mba maniry lehilahy ka aza manofy ianao roneny a ianao efa mandroso taona ty ve dia mbola eritreritra n'izany any sa ve tsy tianao mihitsy izay rovavy e aiza koa moa tsy ho tiako ny zanako hoe fa mba maniry zazalahy ihany aza be menomenoneo re ianao roneny fa makaleo ka rehefa zay aloha ny eo dia efa izy zay sady rehefa manana vinany tokoa ngenareo dia efa solon'ny zanakalahy ihany zany e sa ahoana Kirimanitra izany mihitsy ny tena izy rikala zany koa ve dia mampijaly anareo e zay re zavatra hafa ny teneniko dia hitarinareo any amin'ny zavatra hafa sa avy eo tsy afa-po amin'ny fananantsika avy eo anareo za koa nge mba gaga ry dady efa manambady olona mpanan-karena ohatranareo zao dia mbola tsy mahatsiaro sambatra ihany fa mahita zavatra ho tenenina foana mangina amin'izay fa makarenina sofina eo ka ka ianao no mahita zavatra ho tenenina eo foanako tsy mba mifaly amin'izay hita mihitsy veranga raha za aloha dia tena afa-po fa mpanan-karena sika e dia izay ilaiko rehetra dia tsy maintsy azoko daholo sady tsy hitako an'izay mbola mampalahelo an'neny eo e dia rehefa eo manja ihany rerynenika satria tsy hiteraka tsononareo akoatran'izay rovavy ihany hita ho a avelohany amin'izay rangaza ny resaka izany fa mankarary sofina ka salama tompoko ahoana ny ianao zay ry tovolahy zany hoe nahita n'le taratasy teo amin'ny fitadiavana azy io a dia mba nivilety dia tonga dia nitondra nyreto taratasy tadiavinareo reto ay ve eto aty ary hoe jereko izany zavatra nentin'lahy zany asa mba tsara vitana ihany ve lasa tsy ty ary tompoko tsara kosa izy zany a aleo tonga dia miverina ianao rapitso e satria mila olona maika amin'ny toeran'io mantsy ay misaotra betsaka tompoko dia rapitso zany tonga dia amfiritra nefa ny fidirana tompoko tonga avo amin'ny fito maraina fa mbola mpahafantarina an'ireo mpiara-miasa aminao ianao e zany hoe tenue correcte ny anaovana satria ianao ny lehibe an'izy ireo ay eny ary tompoko fa dia misaotra anao orineny a tafavoaka ihany ho atsika fa ina kosa ny tabatabanylahy zany ry andry a tabataba mpifaliany zany raha tsy fantatry neny nahita asa ho aza dia rapitso nge dia efa manomboka zany venaka namaly vavaka Andriamanitra e faly ery zay dadanareo raha mba maheno an'izany afaka tsika anaka mba amitsika kely eo amin'ny fiainana tena zany mihitsy roneny a fa ny olona nge zao roneny dia ity hoe tenue correcte ty aiza zao nananako an'izany ty asoana tsara aloha le pataloha fetinao vavaka iny dia milamina tsara zay dia makalobaka ao amin'ny dadanao ianao entina dia izay mba vahaolana hitako loha tena sambatra mihitsy amanana anao ty ronenika mahita hevitra sy vahaolana foana rehefa tojo ny sarotra ohatr'izao zany ny mareny ry andry a manao zay zavatra ampifaly sy hampamiramirana ny zanaka ary mitady vahaolana raha misy ny fahasahiranana fa tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tena akory fa amin'ny alalan'ny vavaka tena marina tokoa zany roneny a fa zany hoe ianarana trany aloha zany torohevitra zany satria raha tsy nahery nge ny vavaka nataontsika dia tsy nahazo valim-bavaka e fa zao anaka roneny na dia izany aza mila mailo hatrany ianao satria ny arena fa tsy ianao akory eny marina tokoa aloha zany fa rehefa tonga dada dia miara-mivavaka tsika telo mianaka amin'izao fifaliana lehibe ato an-trano izao ka ndana ary loha ianao miantsena fa mbola mita an'ireto sasalamby reto aso dia tsy mahay netiko eto ty ary ny vola roneny fa andeha reraka be za zany izy mianaka rehefa mba nanaovanao rano mafana androna ve ary matoty tsy adiniko mihitsy zany rainy satria fantatro ny asanao fa mafy be ary mba nitondra vola ve aloha ianao fa tsisy tsony neny aty amiko neny raha matoty koa dia resa-bola ihany isan'andro zao ka misy 5 ariva ty zay mba hitako
fa arysoy aloha ny sakafo ry andro fa tena no nabengy izahay iny ary dada fa ty loha misy vaovao tsara be fa vaovao inona l ty zany efa nampy anao sininy azy zao fa hiasa manomboka rapitso zany ve ana eno a tena faly be kosa am'izany fa aiza aloha le toeram-piasany any amin'ny orinasany rabe mpanefefo ry dada zany hoe mpanara-maso ny entana mivoaka sy miditra ny asa ko zany eny e tsara aloha ny miasa fa na izany aza mitandrema tsara fa olona tsy azo kitihany eto an-tanàny reny anaka indrindra koa sotratra ny fakapanahy am'ireny zana amin'ny vavy reny zany ve ny tena tsara rangaty mba manana vinantom-pahanefoefo raha matodiko aza mba voditsatsaina ianao adinao nga le fitenenana hoe ny omby mahitsy le lafiny namany ary tsisy mpanan-karenao ty mahantra zany koa fa nandevozana anao to fa mitandrema any ianao ry andry eny ry dada matoka ianao fa asa koa ngenao ataoko any fa tsy hoe zavatra afy sady sarotra koa ny raiki-pity amin'ny olona tsy mitovy saranga aminao zany efa vita ihany ty ny sakafo fa andao androso am'izay ary zany mihitsy anaka fa efa miariva ny andro ty fa nisy zavatra nampagaga zay ho atany ampiasana raha matoa fa nisy inona rangaty ka hitanao nisy tovolahy zay ho tonga tao ampiasana nitondra le taratasy tamin'le afisy napetraka iny zany namaly ny antso izy dia nampandrosoko fa nagaga tonga dia niraisiko izy rehefa avy nandray ny dosiany izy amin'izany tovolahy tsotsotra izay eny na fitafy nanaovany aza malotoloto izay fa ny fahaizana kosa aloha mba misimisy ihany satria zany izy malotoloto dia tsy misy dikany aminao fa ny mahagaga tokoa dia tia ianao zay kizitina sy mifidifidy olona ty no nandray an'izany olona zany ary tonga dia nandray azy asa raha apitso mba nahagaga koa raha mety efa anjarany koa ngamby io raha matoa fa hojereko aloha ny fitafiny rapitso satria nampanoviko lamba tsara izy mantsy dia eo amin'izay ny hojerevako ny fandehany sy ny fahaizany ngamba asa mba avoy ihany ve eo ianao mahita azy ary tena maro-potoana mihitsy nge lazany ry andry ka ianao ny tompoko ny laza hoe amin'ny fitoro zany tonga dia ny fomarena be za amin'izay tsy tarako tsara be zany fa so dia zao voalohan'izao ihany aloha manao jafotoana ohatran'izao fa aveo rehefa zadrasa dia milavalava any aiza koa nanaovako an'izany tompoko za nge ka mpiasa dia tsy maintsy hoe manaja fotoana hatrany za mihitsy koa so ihany fa fantatra lahy ny toerana misy alahy ato ampiasana ato dia ndao amin'izay re ndao hoentiko any amin'ny zalahy lahy hijery ny zavatra sy ny broisy alahy fa zao ny teneniko alahy aloha eny tompoko za tsitsitsy mihitsy raha misy zavatra very fialahy ny fantatro za manahy ianao tompoko fa tsisy an'izany mihitsy ato ho hitantsika eo ary zany ka mipetrapetra ary andry misaotra ary fa misy inona kay tompoko azafady tsisy inona fa mba saika any tany fotsiny aho hoe taizaka ilahy nianatra ary efa niasa ve zany hoe nianatra teny amin'ny université zaka nianatra gestion moa zany dia nahazo ny diplôma rehetra mifanaraka amin'izany tamin'izany anatra no nanao asa tselika satria tsy dia narako ny fianarako ny ray aman-dreniko dia rehefa vita zany dia nitady asa ihany tsy nahita moa zany fa zao aho zany vao mbo nahitako fa inona ho azy zany ny asan'ireo ray aman-dreny lahy ndraiky moa zany dia mpanamboatra trano ary nyreniko kosa mpanasa lamban'olona ka zany ve dia atafita zanaka ry andry ka za rerenge ny zanak'izy ireo raha hoe ny momba ny fianarako dia mba niezaka trano izy ireo rehefa lehibe aho dia natsapa fa mafy manjo azy ireo ka zany no nahatoy zao aho mba hoe amalivaly babena azy mivady amin'ny farim-piainana zay misy anay io ary efa milamina tsara zany zao ny fiainanareo satria efa miasa ilahy dia tsy miasa tsony zany izy mivady iza kosa ny dia efa milamina mbola miasa tsara mihitsy izy ireo ka ay ve za ry dada mba andeha araka aminao any ampiasana hijery any andro bogosy aza mampime koa ianao anaka olona tsy mitovy saranga aminao kory ve ny tianao isi aiza koa fa ry dada koa zany mba manambany olona ka izy ihany angely lazan'izany maly fa olona mitrongo vahoamana izy menakavy raha nifantatro raha nifantatro ao zany dia tsy niraisina ny asa tao aminao izy nefa ary izy manao ny any tsy ho zavatra mihitsy ary manampy anao ihany koa eo amin'ny braonao rehefa hoe vizaniny ianao na misy zavatra tsy fantatro
ary mbola mody alimbe koa ny zanak'olona fa tsy vitan'izany. Neneneny re tokoa. Rehefa tsy mitovy saranga dia efa marina izay ihany daty izay. Indrindra koa mbola olona ambany tanàna tianao. Ambany tanàna fa tsy mitovy fianarana vitanareo a. Ianao a tamana mifananana ka zara raha mianatra. Ny azy kosa ny fofotra tsara tamin'ny fianarana dia afaka goka tsara izy amin'izao. Aza be sermony ianao raha matoty a. Ary aveloany zanako hiadana tsara amin'ny fananako na dia tsy navita fianarana aza. Andao amin'izay ry dada andeha ka. Ary hitako eo amin'izay momba niny andro iny raha te hiavinavina amiko eo. Ry Andry a. Iza koa ary zany vehivavy mandondony zany. Ohatrany tsy feon'ny neny aloha e. Aleo sokafako na izany azy. Mandroso tompoko. Tena mba miandry ela koa ranga nareo izany vao manokatra trano. Iza koa mademoiselle, zany mbola anatin'ny fanadiovana trano e. So dia tratrany vovoka eo anao ko. Zao lehilahy miasa sady tsara kanjo be zao ve ranga dia tsy mba mitady mpiasa mafy amin'ny birao anao. Ka efa mahazatra izy zany fa tsy asiako olana akory ny fanaovana azy e. Fa inona aloha no atao anao e? Tsy dia misy ninona akory fa mba mijery ny fomba fiasanao ato fotsiny aho hoe milamina ve sa tsy e. Ive zany e. Milamina tsara mihitsy ato ka. Fa hono Ry Andry. Ianao ty ve tsy mba manana sipy e? Sa manana fa tsy entina ty? Hatramin'izao aloha tsisy e. Mbola manampy an'ireo ray aman-dreniko aloha zao fa hita eo ihany ny toy an'izany any rinany e. Iany e, ianao koa moa kay olona tsy dia manana ny ampiko. Ka marina ihany na tsy misy sipa ary. Ka rehefa tsy mpanan-karena ohatranareo zany dia tsy mahazaka sipa ve zany ry manitra? Zany mihitsy ka. Indrindra moa fa nareo olona avy any ambany tanàna fa mba nandia fianarana dia mba miasa e. Ary tsy dia maro-pity. Eny e, marina aloha ny ianao e. Fa ny fitiavana kongy akory tsisy idiran'ny fananana e. Fa za mbola tsy vonina anao an'izany aloha e. Na izany aza Ry Andry, tsy ahazaka olona ambony koa aloha ianao e. Fa nitovy saranga aminao ihany no hitanao. Ka sady zany mihitsy kongy ny tiako ry manitra satria mba miara mizaka ny mafy sy miaritra ihany koa dia miara tafita koa avy eo e. Marina izany ka. Mampime hainao ty Ry Andry a. Fa hono e. Enao zany dia mieritreritra ohatra ny dadanay mihitsy indray andro any. Sa angalatra e. Ary raha hoe ohatra ny dadanareo koa aloha dia sarotra ny atakarako ny fari-piainanareo e. Fa zany hoe mba ny tonontonony angamba no ilaiko. Vokatry ny asa sarako amin'ny alalan'ny karamako isan-taona dia zay. Ary mahay mamaly resaka koa nge ianao izany e. Ka mba mamaly ny tokony hovalianaka izy ary manitra. Eny e, avelako aloha ianao fa io mandeva mesazy io no tiako fa akaiko nisy. Eny ary ary mety olona manana maizy azy tokoa zao zany. Zay avelako aloha ianao, ataovy tsara ny asa e. Matoka ianao fa raha ny asako indray vitako amin'ny Tsipriany ty e. Ry Andry a. Mandro soletsy. Ahoana koa reny teny fantatsany reny Ry Andry? Inona moa lesy no azoko atao amin'ireny rato a? Ny tena ny mpampiasa dia izay ny anarany dia miaritra ny tenin'ny mpampiasa ihany. Raha tsy nisy elangy ely tato ka tsy nisy zavatra nandroso mihitsy. Elany miasa mafy mampisakafo azy menaka fa tsy tsapany mihitsy zany. Izay nandalo teo amin'ny toeran'lany iny ka nangalatra avokoa satria tena tsy zaka mihitsy ny tena ataon'izy menakavy. Ka tena tsy ataotsaiko mihitsy aloha zany angalatra zany. Aleo ihany lesy manao marina na miaritra amin'ny mafy azy ato mba hanampiana an'ireo ray aman-dreny. Tsy misy mihoatra ny lahy aloha amin'ny fahaizana sy mandamy matsara ny zavatra ato. Fa izay nandalo teto dia ireny efa nyteneniko ny lahy reny. Nangalatra satria ny mpampiasa antsika dia mpanambanimbany olona ary tena tsy asiany antony mihitsy ny mpiasa. Sahala aminay aloha lesy dia miaritra ato mihitsy mba isakafanana sy mba misy bizina kely e. Fa na izany aza lesy rado mitandrema ihany sao dia tratra elahy. Elahy mihitsy mila mitandrina Ry Andry satria ny debantsika zao manomboka mialina ny lahy tokoa no ireo mpakahita anaty sy mpiara-miasa aminay. Dia miteny tokoa hoe sambatra izy manana ny lahy fa tena milamina ary mirindra ny zavatra ataony lahy fa izy mandray vola fotsiny dia zay. Ka tsy fifaliany ve izany lesy rado a? Fa tsy azoko hoe fialonana ahoana aloka ka ny debantsika nge lesy ka olona tsy nandia fianarany fa ohatra ny zavatra nylovainy tamin'ny ray aman-dreny no fananan'ireo ary fantatra elahy ihany koa ny zanaka mpanan-karena e. Tsy miraharaha fianarana firy fa ny arena ny sarobidy aminy. Ka raha vao misy olona varam-pianarana miara-miasa aminy dia mahatsiaro ombany izy.
Fa mbola averoka amilay ihany hoe mitandrema fa na fietsika kely tsisy dikany iza dia mety animbalina. Sotra betsaka le tsy rado amin'izany. Tena manana mana tokoa manana an'lahy. Tsisy isorana le izany ry andro fa fomba mimpinamana angeny mifanampy sy mifamme vaovaona. Karovina ihany ro manitra vao ataony raha anareo sy rivo a. Jerety kibonao ato fa efa ho hita ihany a. Izy ary tia nanjavona tsy hitako sy nalehany ry dada. Ko maninona zao raha isorina any io e. Manala barakana izy zany miteraka tsy manambady izany nefa mba zanaky ny mpanefoefo eto an-tanàna ihany e. Hita ho aky ry vadra, izay koa ngeny efa tatao tsaiko e. Aza mba miteniteny foana eo nareo miravavy a. Ataonareo moramora moa zany manala zazany. Zavatra sitraponao atao io ry manitra ka zakao eo na ho afa baraka azy a. Fa tira matoto ve dia tsy mba mieritreritra ny voninahitra olona mihitsy e. Rehefa natao rangaha ty dia zakaina. Zao ve irivo tsy hita izay nalehaniko. Inona ny vahaolana hita amin'izany raha tsy hoe ateraka dia izay vita. Efa hoe sorona ho amin'ny mety amin'ity dia izay. Zany koa aloha dia tsy mety e. Afaly eo hevitra hafa natao satria tsy te ho faty zanaka ka. Dia inona izany ozy dada natao e? Zao ny atao e. Maninona moa raha hoe aleo ahilikana amin'ny andry e. Mody tenenina hoe izy na bevokanao rikana. Tena tsara kosa izay hevitrana. Tsy ratsy tokoa ka. Nareo reto ve tena adaly e. Zanak'olona mipetraka tsara ry ary mampandroso ny fiainantsika ny tianareo teny mianaka ho sorapotaka. Raha tsy olona daly izy ka anaiky an'izany eo. Mba haiko izany raha matotia. Rehefa tsy manaiky izy dia miala. Dia aiza koa nahitanao olona tsotra sy marina tahaka azy io rangaha ty a. Eritrereto tsara aloha ny zavatra atao so dia haneninana eo ihany e. Marina aloha zany anao zany e. Fa zany ny tena vahaolana malaky eo amin'ny manitra aloha zao raha matotia. Dia ataovy re izay ry dada. Ho hitantsika io ny atao rehefa tsy anaiky izy. Hita ho a. Mba atao vaingakaingana ry dada. Matokinareo anaka fa vitantsika zany a. Ela be rangaha zany debo zaniko. Za tia mitady azy maika fa reraka be dia mba hoe akaina keliko. Fa akaina kely ahoana ela ary deba kely a. Zany ve ka tsy jaly eto indray izay menaka avy. Za aloha lesy tsy deba kely zany rato a. Tsy zany mihitsy ny anarako fa iandry. Zany hoe aka permission kely alefa tena reraka. Efa ray taona angely ty izay. Ny asa. Raha azo eo moa alako. Tsy mahalala ny rabe vela. Eny fantatro mihitsy lesy izy aloha fa za koa ngely ty mba olombelona tahaka azy ihany dia mba mahalala hoe reraka sy sempotra isan'andro e. Tsy mody raha tsy alina. Na ny ray aman-dreniko aza ngely ty indraindray efa matory vao tonga any a. Nefa ny aton'izany dia noho ny asa fanompoana izay atao amin'ity orinasa ity. Eny engany ka azo nareo. Fa iny ty miresadresaka ty fa tsy ny asa ny atao ry zalahy. Mba makaina kely ry patron. Fa makaina ahoana rado a. Fa maninona ny volany tsy makaina rehefa tonga ny farany volana. Sao dia mba masika loatra kosa zany teninao zany ry patron. Tsisy an'izany e. Fa ngazay ve zany dia tsy mba mahalala reraka e. Ary toa mahay mamaly be ngela zany e. Tena marina kosa nge zany patron e. Zay ve dia tsy mba manana fotoana kely akany ena fa dia irotoroto foana e. Ny asany eny ka mandeha tsara fa tsy hoe tsy mandeha ka tsy mba azonay ve mba makarivotra kely ohatra anao ohatr'izany e. Eny ary mahazo makarivotra nareo fa aza dia manara loatra kosa e. Eny e, sady mba misy zavatra ho teneniko aminao zay tokoa patron. Mandrosoa ary makaty amin'ny bro ianao e. Ka mipetrapetraha ianao ry andry dia eto ny resaka ao. Ka saika mba haka congé 20 andro aza fa tena reraka be mihitsy e. Inona tsara hoe ty loza teny elahy ry andry. Aiza koa ny loza amin'izany patron a. Zoako fiaina nge zany sady efa ray taona nge zay zany ny asa tato e. Tsy nahakaina mihitsy dia tsy mba mahazo mangataka aminao an'izany ave zany e. Raha manaiky an'ity zavatra lazaiko ty ary lahy dia tonga dia mahazo na dia sao aza. Fa raha tsy manaiky kosa dia mbola hoeritreretiko tsara momba an'izany a. Eny ary ka inona ary zany tompoko. Zao a. Ampakarila ho vady manitra zanaka dia za miantoka ny rahanareo. Inona tsara hoe patron. Zany e. Raha zany indray aloha dia tsy anaiky an'izany a. Ny fitiavana nge tsy terena ohatr'izany e. Ary izy ty rivo sany saraka nga. Aza be fanontaniana eo lahy ry andry a. Raha tsy anaiky an'izany lahy dia ho hita lahy eo tsara ny toyany. Tena misy olana gavana zany matoa ianao maniry hanambady ny zanakao ka. Sa be voka dia nilozan-drivo. Mangina eo lahy ry andry a. Mety ho zany matoa ianao tezitrako. Fa ataovy aloha ny tianao atao amiko fa tsy hanambady ny zanakao aho e. Na horoahanao zao dia zao aza
de efa iny nentiko moramora nentiko de lasa Fa tsy mahalala ny rabe nga moa laty fantatro tsara ianao hoe masimbavy eo amin'ny fiarahamonina satahoran'ny olona satria mpanan-karena Za mihitsy iny Fialahy io zany tsy matahotra akorina de hoe ampalalako ny anarako aza fantatro tsara ny anaranao ringarabe mpanefefo fa iandry kosa aloha de tsy atahotra anao raha hoe amin'ny zavatra marina atao amin'ny fiasana ato fa ianao ny lehibe ako de ajaiko fa za kosa tsy terenao fotsiny hanambadiny zanakao Ay aleo de mitady olo-kafa any ianao Mandialina ny voaka fa marikiriko ana mijery alina eto aza zany very lehibe de andreto koa de rehefa afaka ny atezeranao de tsy hoe alalako ny valy teninao amin'le zavatra nangatahako taminao Lasa ho any voaka lahy Fa nisinina ly ty tao fa tao nasika be raha iny tao letsiny tao avy aloha izy aloha akasainao de miresaka zay rehefa tena tonotono izy Za nge fa nilaza taminareo fa tsy azo an'izany nareo ka zoako nge letsy zany ny rady hoe eny mbola ho ito letsiny to eny Ndray arako andao aloha hivoaka ikalitsika amintsamby ka zay mba hevitra tsara lesy omena Ianao no Andre za mihitsy nisy fa misy inona sefo zavatra nataonao hoe de tsy fantatrao tsy azoko fa inona nataoko ka na bevoaka zanak'olona de tsy mazoto andray andraikitra amin'izany zany ve ndao andeha fa ny amin'ny birao any mifanazavy Andrasikely ho aloha se fa mbola misy zavatra ho lazaiko kely amin'ny andro vetivety fa ingana ary ianao Zao zany ny valin'ny congé ny tetavila tamiko afaka makaina tsara lahy ny ampikadrany any raha tsy hiova hevitra angamba raha izany indray aloha ny eritreritra ry ngarabe de tsisy zany aleoko kokoa mahakaina sy rivotra any toy izay anao an'izany de mahazo to mitady olona hiasa aminao isy olo raha zaka ny toetranao izy ireo zay fa lasa zay ry deba to mangingina ho ianao zany ra zaka ohatrany tsy hainona resaka mihitsy hatramin'izay nahatongavanao tsisy ninina re fantatro tsara ne ianao raha zaka sa iandro mbola tsy tonga no mahalasa sainanao efa kaiky ra izy zay eny ka momba ny andro mihitsy zao tsy mampiteny anazy ao raha matoa fa naninona ny zanako maty ve tsy zany ka lasa ny polisy re izy de sahanao ve rabe nanao an'izany ny zanako ohatra fa fantatro nga inkapanana ka tsy zany ve moa no anarany lehibeny ay ve za mihitsy ny anarany ka andao ary akantsika fa malahelo anjanako a zany ka amin'ity andro alina be ty ve raha matoty raha pitso maka fa mitony tsara aloha ianao ka ary ndao atory am'izay atory ahoana raha ngaty aiza koa no izy toromaso amin'izao mieza ihany ho ianao mitony inona moa no azo atao amin'izao andro alina izao ka eno aloha ary loha izay no atao de miantso toromaso zaniko raha mba fantatro moa raha be zao zavatra ataonao anjanako izao mety anenina ihany ianao fa raha mbola tsy miova ny toetsainao hatreto de mampalahelo ahy ihany ianao fa mivavaka ao anao ana de zany azy satria tsy afaka ny tsy ho iray isika roa mandrakizay to tsy mino rangary andro hoe avita an'izany ianao jerena tolomasina kay de vola mandendeha ka nantra sefo so tsy ovinao sakaizany mpanany zany mihitsy de za zay mpiasa karamainy lehibe ve za ve de asaikoton'izany no izy anao ka amin'izao koa ve mibandy etrindran'izany fa reny raha ny tena tiany satria mamatana fotsiny andrefa avy eo tsy haiko aloha ianao na inona tsy fa tsy mbola nitory fitiavana tamin'ny manitra zany ana indray mandeha azy izy nandeha tao ampiasako zany nge ka vavabe no nataony tamin'izany resaka nataon'izany tena fanambaniana tsotra zao de za ve ny mbola ikotony olona manana toetsaina manambany olo loatra zany tena tsy mifanaraka amin'ny lohako zany raha sefa adala zany ngarabe aminao ka tenteny foana tsy haiko aloha na adala izy na tsy fa za kosa tsy hanaraka ny sitrapony na de hogadrainy azy fa nga nisy faneriterena taminao fantatro fa nahiteny marina aminareo ary tsy inona reo satria izy de babe ohatrany reniko za mantra fa ndray mandreniko aloha zao no tena mampalahelo amin'izao indrindra moa zany ndreniko zay any izy any zaoko mino fa tsy mahita tory mihitsy izy zao any nefa zany ny fiainana ka de zakaina ambokony
Aleo raha pitso ty zany ndresaka rehefa tonga eo izy fa andao atory dia hitako ety ianao matory fa tsy any amin'ny violon. Ay, misaotra betsaka anao Rasefo ny haino ahy. Dia mbola ato amin'ny trano madio zany aloha zany matoriko. Tsy izy isaoranao ahy zany fa raha pitso aza mitenitenina amin'izana amin'iza hoe tato ianao natory zay ary fa tafany mandry ianao Iza sefo izay chéri-ako tsy mahavita didy fa mitsoaka amin'ny zavatra vita izay Iny izy tamina ry mademoiselle fa tena izy tokoa ve na bevokan-dria. Fa ianao ve tsy mino ahy? Tsy mbola hitako moa hoe niara-dala aminareo roa fa bandy hafa no tazako amin'ny saringotra aminao isan'andro satria mifanena aminareo roa matetika mantsy fa tato ato tsy tazako tsony le bandy. Ka namako fotsiny iny fa tsy miaraka amiko izany raha sefo Ka inona mampatahotra anao eo Miteny aloha mba tsy hitsambadika aminao raha sanatria ka tsy marina ny lazainao. Izay lazainao tsy rarahako rangaha fa rivo ny renjanako ihany no fantatro. Izay ary fa milaza tsy any taniny ianao. Zany hoe io rivo io zany ny renjanako ako. Ishi, aza mahasosotra ho ahy ianao efa hoe ianao ny rainy. Mampame anao ry kialakely fa aiza ny tatanao? Iny taminy izy raha sefo Ahoana ringa polisy efa vita ve mifakanambavany an'ity lehilahy tsy mandray andraikitra ty Efa vita maly zany Rabe Dia sahanao ve Rabe manenjikendrika ny zanako raha matoa ty fa mifaninona akory sika ny tsy azo gadraina ny zanakao satria nahabevoka ny zanako. Raha nitoetra ny zanako dia fantatro tsara tena mbola tsy miova mihitsy ianao ty Fa iza ary ianao miseho mahafantatra ahy eo Za olona manana maha izy azy ty ve dia afantatra olona ambany tanàna ohatranao? Mampalahelo ahy ianao ty Rabe. Olona ambany tanàna ozy ianao mihitsy na ambany tanàna nay Menakavy. Aza miteniteny foana eo ianao raha matoa ty nareo ny efa hanitra velo leoko ary Andry ngeny mba nampiova ny toe-piainareo ohatran'izao Andry aneka manana didy ao amin'ny orinasanao io Za mihitsy ny sy mba nahatezitra aminy na mody alina na miaritra amin'ny mafy noho ny teninao isan'andro. Ka mitenena ihany areo raha tsy te ho afaka ny zanakao Ataovy ny tianao atao aminy raha ny tena marina dia olo marina ny zanako. Fa ianao ihany no mbola anenina fa rehefa ho avy ny fotoana ivoahan'ny marina dia hojereko na misy fo mitepy ianao na tsia. Sady izay aloha ny amin'iny fa andeha hijery ny zanako ary ngiam-panana. Zay mihitsy ny fahendrena raha matoa ty Eny ary Rabe loha kely fa andeha tokoa za fa mbola ho tonga ny farany. Fa iza ary ny ramatoa iny ny toa miantso tamin'ny anarako mbola kely izay intsony eny ahy tena mahalala mihitsy izy iny marina ka. Ory dada, toa tsy mamaly ianao? Ndao andeha aloha tsika anaka fa velao ny polisy ianao ny asany mandreraka koa na miresaka amin'iny reniny andro iny ary. Orineny tonga izay Ay, fa le fika ny dada tany ho tena tsy azoko mihitsy fa hoana zany ry dada fa nisy inona? Tena nisy zavatra nahagaga tanao raha matoa tamin'ny resaka ny reniny andro teo re. Fa ahoana ry dada? Fa nga mahalala anao ve izy? Tena natsony tamin'ny anaraka tamin'izaho mbola kely aho ary va aza. Zany ve ry dada? Fa iza marina le raha matoa iny Mba haloza koa zany dia inona no lazainy ankoatran'izay hoe mety anenena koa ny mampigadra ny andro ary adidi ny andro no ny asa ao amin'ny orinasy na dia niaritra ny teniko sy ny fodiny alina aza dia tsy niteny azy mihitsy izy. Ary sao dia mba hakamany dada taloha ary izy iny dia zanakareo roa Andry. Fantatra ihany ny vehivavy niaraka tamiko romanitra ary tsy tiako izany hoe miterateraka fahatan'izany fa mivadika ihany ny tiako hiterahana. Aiza nalalanao an'izany rangaha ty Zany raha matoa ty ka zanak'olona mpanan-karena dia tsy nanaiky ny ray aman-dreny raha tsy nanambady asa raha sanakirika hoe nisy zany. Marina mihitsy ny dady izay fa hono iza marina ary tia mamany Andry ary iza moa ny anarany? Raha ny anarany aloha dia tsy fantatro mihitsy tena tsy fantatro. Raha za ianao avoay ihany ny Andry sao dia ampidi-doza eo zany raha matoa zany Hita ho ary neny indrindra moa fa tia izy ny teny hoe sao dia anenina amin'izany hoe dada. Sady avoay izao dia izao ry dada sao dia mahalala ny sekreanareo izany olona izany ka. Za koa ny anaka ka tena mivanaka mihitsy eto aleo rehefa avy eo dia atsokony any amin'ny poste de police fa tena marary be koa zany lohako zany ka. Zany mihitsy ny fahendrena Rabe ary aza salasalana koa ny tonga dia mamerina azy miasa indray sao dia roano koa ny zanak'olona. Zany koa aloha dia marina Awa tsy hiasa ianao ty Hiasa ahoana ary neny
Ngarabiaza nge tsy niantso akory dia ahoana moa nakanesako makany ka mifoaza ary fa efa ao ny sakafonao dia mandehana miasa fa tsy androkanao zany izy. Fa inona marina ny zavatra fenonareo reto fa tena tsy azoko mihitsy angirina iny e. Za mahalala ngarabe fa izy tsy mahatsiaro hoe iza ary za. Fa aza mananaka fa zavatra tsy apozina ary mety hiteraka zava-tsoa atsika zany rehefa mivoaka ny marina. Mbola tsy fotoana ny loha zao. Kendrarina iny le zavatra ko moa tsy ambaratelo dia zay zany ko. Isakafo ary dia andeha rehefa avy eo e. Ahoana ringa ihany re. Tena tadany tokoa ngenareo zany. Fa ahoana litiry rato za ngely tia ka nigadrainy. Fantaro tsara nge zany ary to tsy naharitra ary mbola tafiditra ny asa ihany ngenareo fa miaraba aloha na dia zany azy sotra letsy fa zay roa andro tsy niesanareo zay aloha dia tena nangina ny tato ary tena nafana be ny rivotra. Ka le fanendrikentehana koa nge letsy fanendrikentehana amin'ny zavatra tsy nataoko akory. Zany ve? Sady tsy mba resaka asa akory fa zavatra tsy napoizina mihitsy ko. Fa resakinona zany? Resa-bola ve? Mampime letsy alatery rato ka tsy resa-bola letsy zany fa resaka vehivavy zany lazaiko ny lazako. Vehivavy ahoana litiry ihany efa hoe zany ko. Nareo raha tsy nitondra ny sipanareo taty na indray mandeha tsy azoko mihitsy ange zany velo leso any zany resaka zany fa mbola hoen'ny lahy ihany zany manaraka. Velo am'izao ihany ka mifampiandrotsika rehefa vita ny asa ndo asa am'izay so tratra ny debe toka ho loza noho izy zay mihitsy letsy ode avy ny olona mandroso romanitra mipetrapetra ary eto ny resaka ao ary mety gaky ngamby ianao ry mamany andra mifatongavako tsy zany mantsy fa misy resaka tiako resahana aminao ihany. Eto ary ny resaka ao anaka ary to tsy hisendrika malika akory nge nitarehanao zany nefa zany nanendrikendrika ny andro zanakao tamin'ny zavatra tsy rariny. Samy manana ny toetra ny olona ary manitra. Fantatro tsara ny toetra ny zanako fa tsy mahavita an'izany. Ary ianao koa tapidalaka leka any aminy no eritreretinao mba azahoana ny rariny nefa tsy vahaolana izany fa tadiavo aloha le olona nahabevokanao dia miresa tsara dia eo ianao vao mandray fanapahan-kevitra. Ka izy nge tsy hita mihitsy dia ahoana ary tikibonao efa mengezy ity tena menatra mihitsy amin'izy ity fa zany hoe tsy maintsy ateraka rehefa nitianao le olona tsy hanenena an'izany satria tsy isy zavatra tsara mihoatra ny zanaka eto an-tany dia tiavy izy dia ny ao an-kibo ary tiavo mandrakizay koa. Eny ary dia misaotra mitorohevitra fa zaho no tena antondiako fa mpifanina ianao sy dada fa tohatry mahalala azy ianao. Ve fantatro tsara ny dadanao fa aza manahy ianao fa tsy hoe olo tiako taloha akory izy. Fantako ihany izy fa mety tsy tadidiny satria izy moa mpanankarena dia mora manadin'olona indrindra moa izay tsy manan-katao ty. Zany fa ianao nilaza momba ny fananana ity angeny tsy azoko raha momba n'izany indray dia tantara lava be fa mbola tsy fotoana an'izao mbola ho avy ny andro dia hazava aminareo mianakafo zany. Misy antony ny asan'ny andro eo amin'ny orinasa io ary mananjoa amin'izany izy. Ka izay mihitsy ngeny tsy azoko fa zanak dada nga izy. Tsy zanany izy ho fa manana didy eo amin'ny fanananareo fotsiny ary aza maika fa tsy maintsy hivoaka amin'ny marina indray andro any. Ary iza ho any anaranao raha tsy mahadiso mamany andry ary mbola akamantatra koa zany teneny dadanareo raha te hafantatra. Eny ary fa kamo be zany. Ndao ary araka sakafo efa nahamasaka dia makainao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny eo anao vao mandeha mody sao dia fanina eny an-dalana eny amin'ity kibo be ity. Sao dia manahirana zany. Sisy manahirana re zany anaka andraso eo fa hikarakara ny sakafontsika ary neny tondra gatonga za io fa ngalo mbola misy le ronono tamin'ny maraina tenena mora ianao fa misy vahiny aho fa vahiny ahoana akory neny avaneny sa avany dada avatsika ho fa mangina aloha ianao fa le olona ne kareraky fa ahoana akory neny fangavo fa andalitra koa nareo ka tsisy an'izany ry anaka
tonga taty izy nyfona dia hitako fa reraka be dia niarany sakafo izay mianaka ary napatoriko izy fafanina. No everiko ny teniteny foana taty moko. Ary io ny gâteau sy ronono dia mahazo tominana fa aza misalasala. Tena hafa noho ny hafa mihitsy ianao ty ry Andry. Sambatra tsy vehivavy miaraka aminao ary tena mbola mamerina mifonana aminao koa ahy amin'ny zavatra rehetra izay nataoko taminao hatramin'izay. Avelao an'izany Andriamanitra fa ano aloha ny gote dia mba moty amin'izay rehefa avy eo satria efa elange hony ianao ny tonga tateo izy neny sao dia tratralina ty. Marina mihitsy izany anaka sa tena tamana ty mihitsy amin'ny marina. Fa milamina tsara ny aty aminareo tena tsotra ny any aminay mihitsy. Fa ahoana ki? Marina fa manana ny ampy izay tsy oro mihitsy ary samy miresaka indraindray fa ny fitiavana ohatranareo izao no tsy misy fa manao izay mahafaly azy fotsiny tsirairay. Izany ve? Afa koa izany efa mialina aloha izao ny andro fa andao akako taksi ianao sao dia tara loatra tika. Eny ary mamany Andry fa mahazo mandalondalo aty ihany ve loha izany? Tsisy olana izany anaka. Andao amin'izay andeha. Andao ary mandra-peo na ry Andry dia misaotra amin'ilay gâteau Tsisy isaorany dia manaraka indray izany. Hay, avy taiza koa raha be ekipa ty tsy sakafo atao taty mihitsy sa nitady ny rivo indray. Neny koa mba nandehandeha re zafa aleo mipetraka atao trano Ohatray, fa nga tsy menatra indray efa vokatry natao ty fa tsy nisy nanery akory sady aizany tsy ho fantatry ny olona koa moa na dia afenina taky ninona eo azy. Ary toa lasa natanjatsaina vetivety teo indririkala. Fa nga tsy sorona indray dia mbola kely io. Dia izay kano ny zanako ka. Dia iza izany ny amelona an'izany? Eno nareo fizandray sa arianareo izay mianaka? Inona? Tsisy anaranareo izany aho ao fa taizaiky rehefa tsy mazoto rainareo. Dia mahagaga koa ngery dady ny teny ianao hoe tsy te ho faty zanaka avy eo indray aterako ilay zaza dia ianao indray tsy mazoto. Efa tsy raikitra tamin'ny andro fe izany dia tadiavinao hoe sorona indray ny zanako. Tsy anaika an'izany kosa. Ka zaza tsisy rainy ange iromanitra i rivo ny rainy fa efa fantatrao izany ry dada. Izy ny aladity dikan'izay ihany izany ny zanako ary raha tsy te hamelana mianaka ianao dia ampiasao amin'ny orinasa ataova ohatran'ireo mpiasanao ireo koa dia mandray mivaliko asa sarako isaky ny farany volana dia amin'izay tsy miantoka ninina aminay mianaka ianao. Za mihitsy ny tena hevitra tsara romanitra. Tena dada tsy norma mihitsy kosa ianao ty fa ahoana ry ny vola ve tsy lany ato dia sahanao no manao an'izany amin'ny zanako kosa maninona raha mbola tsy be voky izy dia efa nampiasainao tao fa izy ve efa reraka ohatr'izao no mbola ampitototoina makany amin'ny birao ihany kosa ka. Izany ambagaga ry izy mirahavavy tsy mety roneny ary dia izao ry vahatra dia efa mitadiava asa so eritreritra ny andovo eo satria ireo arenareo ane ka hoentiny dadanareo any am-pasana rehefa tonga ny andro afatesany. Tsisy olana izany roneny fa trano hafa koa nipetrahako fa ohatrany tsy ahazaka feo an-jazakely ry ngam-panana. Ohatry mamany Andry to feony manty zany ry neny ndraso aloha jereko anitra otry fa ahoany ty miaraka amin'ny entany ty ry manitra mba ampitiro re zary Andry tahin'Andriamanitra ianao ka mandrosoa ry ianao fa misy inona anaka ny tonga amin'ny andro alina ray amin'izay miaraka amin'ny entana mba miangavy re mba hipetraka aty aminareo ahy ona tsara ry manitra avelao izy aloha ry Andry olona bevoka nge io asa tapatapaina aloha izy mipetra aloha ianao anaka mba makaina aloha dia rapiditsika amin'ny resaka tsara fa ono anaka efa misakafo enao io avelao amin'izao ihany sao dia hanahirana anareo tsisy an'izany fa hanamboarako sakafo ianao dia afaka matory rehefa avy eo dia afaka matory miaraka amiko ve ianao ry mamany Andry rehefa tsisy olana mihitsy izany ekia to tsara fanahymanitra ho any Radio Don Bosco tsy azoko mihitsy efa zao avy ny manjo azy dia mbola tositosika ihany ka ka raha fantatry ngara be nge zao dia ahoana nanjo aka tsy tonga dia lazainy hoe niaraka tokoa zasy ny zanany iza moa niteny an'izany ihany ianao angambako za kosa aloha tsy hiteny fa ianao koa nge ohatry ny hafafy ohatray fa ifandraisantsika amin'ny raha-piahoana fa tsy azoko za mody fanina ry dada
mahatonareo mivady a milefitra trany amin'izay zavatra ataony de misy antony eo ary matokoa ny mahavita manao menasy azy koa tamin'le fanenjehana iny de misy dikany inge zany de zao koa manitra raisinareo tsara de ohatrany hitako hoe misy ambadikako fa tsy fantatra hoe tsarasara ratsy e zay ny tsy azoko e zao ny teneniko anao anaka tsy mbola nanao ratsy tamin'olona mihitsy izay mivady na de indray mandeha azy raha tianao fantatra de tsy hanao an'izany valifaty zany mihitsy zay e ny fanampiana ny manitra de fanampiana tahaka ny fanampiana rehetra ihany e ka iza moa no mahalala ny tantara tany aloha tany matoky ianao anay mivady e ary aza de entina lavitra ny eritreritra ry andry a mbola ho tonga ihany ny fotoana lalanao ny tsara ny tantara rehetra e iny e ka ohatran'izany konge ny lazainy iny ka zaiko de fa zay zany fa mandrasa kely ianao e indray aritra olo ty ry andry tsy hitanareo rehefa ohatra ny lasa saina zany da de mba tatoato e tsy mahavita miteny firina reny le ohatra mibetrobetroko reny raha tsy ataony tsony zarara miditra brol iry misy miainy very andro io ohatra ny lasa lavitra be mihitsy nge nareo zany fa ahoana ka mandinika ny zavatra ny tenen'ny lala izy de lasa amborona ary tena hita tokoa fa tena niena be ngely tia ngarabe aleo ngely tia minenjehan'ny ombo masikato zay enjehan'ny eritreritra fa tia manitra tsy tia mihitsy angeo no mampanahiratsaina azy taratasy ihany no alefa mipositra hoe salama tsara izy vele tsy nisy an'izany na izany aza mafy any angely ty zany tsy mahita tavany zanaka zany fa taratasy ve mahasolo ny tena mivantana ka mba manome vovolo itsy izy zany hoe velonako mandeha zany azy tena mafy aloha na izany azy anatra ho azy keo amin'ity masika lavy ty anka mivaly aminy alahelo ny mpiasa rehetra ry andry avy etretso ianao ty eny ary tompoka ho avy voalohany indrindra aloha eny tompoka de mifona aminao a no ny zavatra natoko taminao reny tsisy tokony fonany zany dikarabe fa fomba anjavatra ihany reny tena menatra anao ange satria ianao tokoa ny tokony nampandrosan'ity orina azy ty e nefa enjehako tamin'ny tsirariny fa zao ny tiako tenenina aminao e tsy salamy za io de ianao soloko aloha mandra-patongako ary amin'ny lafiny rehetra zany e tonga de ianao misolo eo e tsisy olan'izany patron fa zany hoe mba asio taratasy ihany ny fanaraka amin'izany sao de misy zavatra tsy fanaraka de ampiady atsikako de mba mila teneninao amiko daholo eny ko ny zavatra toko rehetra satria zaoko fa aleo tonga de tongava ianao any an-trano ratoandro anazavako ale izy sady mitondra le taratasy rehefa ratoandro fa tena mbola reraka be azy zao ry andry tsy afaka anao an'izany eny ary fa tonga any rehefa avy misakafo atoandro e fa rehefa mba mahita sy mandreva fa momba manitra ianao de mba ilazao ihany zay fa tena lasa tsy milamy mantanteraka ingeny ao atokantranonay ao ry andry eny e tsy maintsy teneniko anao rehefa mahita azy de misaotra betsaka anao amin'ny zavatra rehetra e odio ary to iandry fa inona ny akanesanao aty dadanareo no nampandeha aty fa misy asa ataonaiko ovy izy zay aloha e adala ve ianao ty enao ve efa nalay mibaraka de mbola manaraka sitrapony ihany e ka inona moa mahadala amin'izany vahatra samy manana ny fahalemeny ange ny olona tsirairay e ary iny koa ny fahalemeny dadanareo nefa mbola za ihany ty ary mbola manampy azy tena hafa noho ny olona ianao raha izany ka ary zao izy kikisany nenina ary tonga de mety ira fa efa mety miandry anao izy zay tany tokoa ka azafady aloha mba toro ihany toerana misy azy ary ay ary to alina be moa zany anaka be loatra ny asan'ny sankitoro dada manomoko zao de tsy maintsy alinalina salama angika arabe de za no misahana ny asany rehetra de lasa mody alina amin'izay ndray zaoko fa mararinona anaka izy ka tratra ny nenina ary dada zany hoe aritina mitsika ao anatiny eo e noho ny tsy fahitany any manitrako eny zao tokoa zany no avy amin'ny fitenenana hoe nenina tsy aloha fa aoriana andatsy fa so ihany aloha fa matoro manitra so taitra tamiko mantsy izy amin'izany mitady amin'ny marary zany zay mihitsy sady ny fanena tamiko teo konge ny rainjanaka manitra de ahoana tena bandy tsisy ilavana azy ry dada manitra hono ny tsy te hitandrinako
Zany mba resaka lery fa mety matitra velona koza ny bany zany ihana ka matoa manao resaka ohatran'izany ngamba fa nomeko mahitsy mihitsy aloha lery mba afaka eritreretany raha tsy tonga sain'androany izy mety ho rapitso indrindra tamin'izay teny lazaiko amin'ny any keo zay zany fa aleo aloha sika hisakafo so angatsika eo ihany no sakafontsika mianaka ko nanofo ratsy ho azaly ary neny to fa ahoana lasa mahi be zany ho ny dadanay dia tazonina any amin'ny hopitaly ary maninona mora makany amin'izay ianao sady mety malahelo anao nery zareo amin'izao zavy ato milamina tsara ery dia hitady zay afaka nyity zaza atao kiboko ity indray ary raha ohatra hoe tena marary ary ny raindy dia ahoana ny hevitra aoka dia tsy mba handeha hamangy azy mihitsy ve fa tena marary tokoa ve dada matoa ianao samy teny an'izany salama aloha izy ihany saika nitady fotoana iresahana aminao za io zao vao hoe lazan'izany aminao so dia taitra ianao ka nahirana fa no ianao nanofo no antony ilazako an'izany ianao zao avelo aloha izy anavy ihany raha za koa mantsy mbola tsy mieritreritra no hany mihitsy aloha raha tena sahirana ry zareo dia nitady izay nisy ahatra amin'izay efa bolana ve zay dia aiza zay filazana momba izany ka ianao ny anaka manoratra taratasany amin'ny zareo hatrany efa fantany fa salama ianao fa tsy manamomba anao zany izy dia inona ny anao fa ny zareo filazana amin'izany fa ianao tsy hitanyity zao no mety ho mafy aminy ko raha zany koa aloha dia marina ry dadatoa nefa misy fotoana ny zavatra rehetra mbola mavesatra be ny atapoko izao fa rehefa milamina dia hitako eo ihany ny atao aza dia mafy loatra an'io ianao ry manitra za mihitsy ange ny tokony hoe nanositosika anao tsy hipetraka tato aminay raha ny zavatra nataonao ary tapa-kevitra hoe tsy niasa atao amin'ny orinasanaroa fa no le tsy ambarately ny momba ny dadanareo no nanosehany ny iasa hoe dia nanaiky ny teniny noho izany ry manitra soro ny lolopo fa nisy fahadisoanao ihany ange zao fa tsy hoe any dadanareo rery dia aza ela loatra sao dia aninona satria ratsy ange ny fahasalaman'ny rainao any zay eny marina tokoa aloha zany dinio ihany za tokoa maditra fa mbola eritreritra tsara aloha avo anapa-kevitra ka avelako elonona rehefa mbola be ny miasa miandry any ampiasana any dia aza mijanona alina be any mampitaitaina mihitsy nareoko dia mba hitondray gatao rehefa miveriny enyreriny eny malala ho tanterana ny sitraponao ory andry mivoala isela fa mitady an'laho iverany eo vahatra fa misy inona letsy tsy fantatro fa angala lisy ala niditra hopitaly dady izao ka mila vola haingana hividanana andreto fanafody reto fa ohatrina zao nitadiavinao fa tsy maintsy atao mazava izy ity miaraka amin'ireo siko atovy 2 millions amin'izay tsy miverimberina ty dia aiza ny ataoko sini fa maika ndao sary ty dia etondry manao sini ohatray fa nga ianao tsy handeha ho avy any ihany ka tsy maintsy fitaina aloha ny ato ary mbola misy olona andrasako koa nge zao tsy maintsy tonga any zay mora nga tsy isy anada dia mba ianao no meny tompo anay zao fa tena sahirana nge za sy neny eno aza manahy ianao fa tonga any tena mahay miova tokoa lesy ny olona ry andry aizaka ary vary ty tsy miavinavina tsony fa mitemy mora so ihany aza nge lesy nisy an'izao olona an'izao mba hampandinika azy menakavy hoe samy manana ny asy ny olona tsirairay fa tsy hoe ny mpanan-karena rery ihany akory manana an'izany aiza ve lesy ditalao amin'ny lahy mihitsy izy hoe makanesany amin'ny hopitaly ry andry nareo koa moa ty mbola manampy azy menakavy tena olona sambatra mihitsy lesy alahy ty ry andry tsy hoe sambatra zany lesy rizado mba miezaka manao ny marina ihany lesy eto tany satria zay nge lesy ka olona nitrongo voaomany mba niezaka trany ny ray aman-dreny nanao zay atafita dia zao hitan'lahy zao efa nandalo fijaliana angely ty ka sarotra amiko ny vadika na dia efa mba misy kely azy zao efa zatra natositosika hatramin'izay letsaka miezaka mitrakatrany zay mahatonga tsy makasarotra amin'ny ataondrabe menakavy io fa na izany raha letsy fa tena sambatra mihitsy ho any ray aman-dreny lahy ty manana any lahy aleo rehefa aveo lesy manao ny resaka ty le olona ndrasako fa tamin'ny manatona antsika ty misotra mifahatongavanao andeha ody aka sakafo fa mba ianao indray aloha zany miandry kely ato raha tsy mampanahirana anao tsisy olana ka
fa manahoana aloha izy eo fa agagana ange no niseho teto e. fa ahoana ry vahatra? Tonga teo manitra rehefa naheno hoe niditra hopitaly taty tata. Aive fa iza ny nahalalany an'izany ry vahatra? Manana mpanara-maso izy lesy fa efa nandeha notiany izy amin'izao. Ay, ary mba niresaka ve zany izy mianaka hono? Nifankahita ihany fa tsy niresaka tsara e, satria tata tena mbola reraka be ka tsy afaka miresaka hono osy ny dokotera. Mba vaovao tsara aloha zany ka. Fa aleo aloha ianao mandeha amin'izay fa mialina ihany tia ny androko. Tena marina tokoa zany ry andry fa tamana tamiresaka teto ihany koa ty zako. Anahoana marary eo ry andry? Mbola reradraraka be izy niny. Tena mbola tsy azo ampiresahana mihitsy ozy izy ny dokotera. Zany ve? Hatramin'ny atoandro izay hoe dia mbola tsy afaka miteny? Eny Kirimanitra. Eny e, fa misaotra anao ihany aloha tonga tany mba nampandefitra ny ambom-ponao tao anatiny tao e. Misaotra anao aloha nananatra e. Fa raha zasy ny ambom-poko tena mbola tsy nakany mihitsy Efa dingana voalohany ary nataonao izay dia mba faly amin'izay iziko. Fa za aloha dia mbola tsy fotoana ny tokony akanesako any aminy. Fa mpifaninana marina ho anareo roa e. Aza taitra nareo fifakaiky ny fivoahany tsy ambarateloko amin'ny rainao ry manitra. Efa tsy androko misy ny atongavan'izay fotoana lehibe izay. Aza mata ohatranareo efa kely sisa dia hipotra ny tsy hampoziny e. Fa misy ina ry vahatra? Tena miala tsiny fa manelingely ny teny dokotera hoe mba tokony hanana namana hono satria manao krizy matetika tata. Zany ve? Andraso fa andamina amin'ny programako ary dia ho ity hoe matoky anao eny e. Fa misy ina ry andry? Ka mila olona ray izany hono mba miaraka amin'ny vahatra any amin'ny hopitaly nefa za tena hitako reraka be zaoko. Dia ahoana re zany e? Aleo ary fa za no akany e. Aleo za no akany dia raha pitsy ianao no makany rehefa mahavita raraka fa mba manatitra amin'ny fiara ianao ry andry tena misaotra be dehibe anao ary dada. Etrany aloha ny fiara ry dada fa reraka be nge za io e. Tena marina e. Ary ahoana nefa ny raha pitso raha andeha hiasa ianao ka aleo mba mandeha tongotra koa ndraindraiky. Ay eny ary fa aleo aloha za andeha miala raha teo koa ny androko. Tiany kafe ianao ry dadany andry dia misaotra anao fa tena mety aniko ty ka. Fa hono ary dadany andry mba heninao moa ny tenin'ny dada tamin'ny alina reny hoe mifona marina ao fa hitady any sitraka dia resaka aminy. Zany ve? Ary izy ary ny olona hifona ny sity sitraka teny inona e? Dia aleo nga mba nitaniana azy rehefa mahatsiaro teny izy hoe rehefa afaka miresaka moa zany e. Ary tsy vitan'izany fa miresaka momba ny arenany ihany koa nge izy ary so dia izany sitraka izany ary ny tena tompony arena fa ny soloky data. Za kosa mety olona fantany ihany angamba fa mety mirediredy fotsiny izy dia liry reny ohatrany tena marina koa ao anatin'ny aretina mafy io izy vao mibarataka rehefa afaka miteny eo izy tonga dia anontaniana. Izay angamba ny tena mety fa miandry ny andro ve nareo vao mody fa hitako hoe tena reraka be tamin'ny tsy fatoriana tamin'ny alina. Vadiko ka mbola mandamany any aminay aloha izy vao makaty. Satria izy nanolo fa andry amin'ny atoandro vao afaka mandeha aty e. Fa ianao afaka mody makaina aloha fa antsoina eo any raha ohatra hoe misy manahirana indrindra neninareo zay ihany efa mba tia andre vaovaoko. Ka so dia manahirana anao re zany tsisy manahirana zany ake fa mandany ianao fa ahoana Timothy izany miandry ny dadanao ao? Zany malialy lefa niantso hoe dadany andro no miaraka amiko atao miandry any data dia mbola izy zao ny ao aloha e. Fa rehefa tonga ny vatany dia mody izy rehefa reraka. Vadiny ahoana? Fa ianao ve tsy hiverinany? Efa hoe mamany andro ny gary tamin'izao maraina izao fa za reraka dia atory aloha fa rehefa ratoandro vao makany manatra sakafo. Ka hono aloha e. Tsy takatra ve fa misy zavatra hafahafa ihany anie ny mifono amin'ity tantara ity e. Aiza ve ka na ny ray aman-dreny ny andry aza nge ohatrany tena tsy misy miahiahy mihitsy fa tonga dia manampy antsika na amin'izao zavatra sarotra zao e. Indrindra moa fa i mamany andry indrindra hoa fa nisy fotoana ny tenenany mamany andry hoe sao dia anenina ianao raha mampigadra ny andry any tena marina izany fa na eo aza nge zandry neny olona tsara fanary zareo ka fa tinga ny tena nahagaga
Ny Delira ho adadalina dia anarana sitraka izany foana ny ambety teniny fa hoe ho tadiavina hono ary misy olona ifonany ihany koa e. Ary iza ary zany sitraka izany vehivavy sa lehilahy tena izao ny atao rineny a. Rehefa afaka miresaka izy dia izany ny fanontaniana apetraka ho amin'ny voalohany indrindra. Rehevelao amin'izay ry ary neny andeha atoroka. Eny ary anako. Tonga venao Ramatoa, za zao efa te atoro mihitsy zao ka zao vao vita ny asa tao e. Zany ve? Dia manitra manohy fandrahoana laoka fa inona aloha vavao tamin'ny alina e. Delira tao miondra be alina dia ny anaranao foana ny voatonontonona tao hoe hitady any sitraka hono izy dia mifony. Zany ve? Ohatra tsisy laingo mbola hiteo ihany zany rehefa sitrana izy na hitady na tsiko. Ary hoentiko ve le fiara sa avela keo ka? Avela eo ranga satria andro ane ka andalo aty atoandro dia miara-mody izay mianaka. Ay, izay ny tena mety ka. Fa avela keo aloha nareo fa lasa e. Fa aiza ny olona miandry andrabe? Za tompoko miandry azy amin'izao maraina izao fa misy inona? Mitady raha moa izy ao satria reraka loatra izy dia amin'izay vao mety hiverina ny ainy. Ary mba jereo aloha ny groupe sangainay so mitovy izay roa e. Ndao ary ianao hiaraka amin'ny vetivety. Manahoana ary mamany andry fa aiza ary vahatra sy ry ravo no reraka ry zareo dia mifandimby aminy izay mianakavy. Ka tsy mampanahirana ireo ve izany madama? Fifanampiana no ataonay satria reraka be izy mianaka koa. Dia misaotra anareo ary dia ararotiko koa ny fona noho ny zavatra tsy mendrika nataoko taminareo ry madama. Matoa izay telo mianaka manampy anareo dia efa mamela anareo izany e. Fa ilay olona voatenina tao amin'ny deliranao izay no mety tadiavinao haingana na amelanao na tsia. Izany sitraka izany. Sitraka hoe? Hoe ho tediavinao izany olona izany. Izany ho noteneninao. Izako nefa ny ahitako azy Andriamanitra. Mbola kely izy dia efa tsy niraraiko akory. Ary ny fanampiana azy tsy nataoko. Tsy fantatro na maty na mbola velona koa. Fa iza nefa izany olona izany e. Sitraka? Zandriko vavy io. Rehefa maty ny ray aman-dreniko noho ny adalako ihany dia nateriko tany amin'ny bebe anay tany ambanivohitra izy dia tsy fantatro tsony ny efa rany e. Ary enko ihany fa maty ny bebe anay fa le zandriko ny tsy fantatro hoe aiza. Tena ratsy sanana ianao izany e. Arono reo arenanareo reo ve herim-ponao sa lova? Lovanay mianadahy mihitsy io fa nalaiko arery. Ary raha toa ary ka hita izay anapavinao izay dia ahoana nataonao aminy? Hivona aminy aho ary hozaraiko aminay roa ny fananana. Dia nalatsa-panenenana ary mamany andry indrindra ny tsy fahitako amin'ny manitra zanako e. Efa nandalo teo ny manitra fa naheno anao narary. Arono raha tadiaviko ary izay anapavinao izay ka hitako dia ahoana ny hevitrao rabe? Ataonao tokoa ve izany? Dia tena omeko kadao lehibe ianao tena marina e. Marina izany tediavo rena matina velona e. Telo misy ronono sy mofo anao dia mazotoa misakafo e. Fa ahoana ary ny toa voalazako amin'ny mamany andry daholo ny tsy ambarateliko marina e. Na ny vady aman-janako aza nefa tsy nahalala an'izany. Hady mahagaga dia izy mahalala momba rehetra tamin'ny fanenjehako any andry iny e. Fa iza marina ry madama iny. Matolo izy masody hitady any sitraka dia ao raha e. Ary tena mahalala mihitsy fa aleo aloha tsy anontaniana so afa barahiko ety rabe raha tsy saina taloha e. Efa niova amin'izao. Fa raha sanatrika maty izay zandrikeliko izay moa dia ahoana e. Ahoana ny nenina mety ahazo ary ho entiko makany am-pasany. Fa ahoana ty lasa saina be ty ringarabe Ary hono ahy raha sanatria ary ka maty ho azy anapaviko izay dia inona ny anjoary mamany andry? Matok'ian'Andriamanitra izay mahasoa no ataony na maty na velona izy. Mbola tediavina ane izany dia aza be sento fa olon-dehibe ne ianao e. Ka kikisany enina nge aho izany e. Soa ihany aza fa nisan'ny niady tamin'ny manitra iny sy izao fidirako hopitaly izao mba
Mba mampisaina sy mampiovary e. Tena salama tsara anie zany fijeriko anao zany ny arabe e. So ihany aloha fa anisan'ny ty raha matotiana ny ranao satria mitovy ny ranareo fa ratsy zany angamba asa fotsiny zay niseho teo. Zany ve dokotera? Ie. Ary izy anie zany ka tsy niteny an'izany tamiko akory e. Fa tena tsy napoziko ny zavatra ataon'izy menakavy areo ka. Fa ahoana zany ramatoa? Zany koa ve dia tsy maintsy ho teneniny. Za koa tsy mba zatra mila valiny amin'ny zavatra ataoko fa ny fifanampiana ihany ny tiako eo amin'ny fiainany. Sambatra ianao madama. Eno a dokotera. Sambatra ianao manana an'izany toetrany zany amin'izao fiainana izao. Fa avelako eo aloha nareo fa mbola andeha hijery kely an'ilay olon-kafa indray. Eny ary fa misaotra anao nandalondalo dokotera. Hono ary dada. Fa tsy tokony hisotra ny dada ny andro minan-kafa etsika fa tena nahavita sota amintsika angery zareo e. Marina aloha zany anao zany fa ary zareo anie ka tsy manaiky an'izany ry vahatra e. Efa niteny amin'ny mamany andry a. Raha tsy manaiky zareo a dia zao indray natao e. Asaina amin'ny sakafo aty dia jerevana fotoana mety ry zareo. Tena hevitra mety zany ry neny a. Fa rehefa manana fotoana dia andeha akany amin'ny zareo hiteny an'izay. Fa zao e. Atsoa ihany koa manitra amin'io fotoana io mba hiara hisakafo amintsika a. Eny tokoa dia mba samy mifamela heliko eo sika mianakavy e. Odiny ao an-trano. Ary tofeo amin'ny vahatra anie zany e. Aloha ianao ry neny tonga dia manokatra varavarana. Zany dia hiafina azy. Mandeha naingana ary eo amin'ny efitranay ianao miafina. Mandro sokia. Mbola tany an-dakozia koa za teo. Tsy maninona ry mamany andro fa za koa ange tsy maiky. Eny ary mandroso. Dia eto ny resaka tsy zany rehefa mba mangataka anareo zany izay hisakafo any aminay amin'ny sabotsy ho avy izao. No nisovitanareo taminay tamin'ny fikarakarana ny dada ny antony. Mbola hiteny azy mianaka aloha rehefa tonga eo ry zareo dia io teo ihany e. Dia efa mahatoky anareo re zahay e. Fa no ianao tsy manaiky mihitsy hoe omena fanomezana aloha dia izay sakafo izay no sao no mba hoe azona hiatao e. Sady mba hoe hikoranantsika mihinan-kafo zany. Mino fa tsy andahan'izany ry zareo ka. Ary teneny koa dadanao hoe ilaza an'ilay vaovao hono hoe mamany andry amin'izay. Fefa nahazo an'izany izy hoe. Fa momba ninona zany raha tsy mahadiso? Rehefa tonga any izay dia afantatra an'izany nareo fa za maika ianao e. Satria zavatra ampahafantarina anareo ihany moa zaniko. Ay, efa tsy androko intsony zany mariny. Andro ihany sisa ny saina ry vahatra fa za be ihany amin'izany ianao a. Ka nanahoana ny tany amin'ny razaka anaka? Ho tonga ondry zareo ry dada. Sady ilazan'izany zavatra izany ihany koa no mamany andry. Zany ve anaka? Ary to taitra be enao zany fa misy inony. Ino a? Io nareo alalan'izany fa izay ngamba ny fotoana ivoahan'ny marina rehetra e. Fa marina inona zany ry dada? Na mamany andry koa aza ange milaza hoe amin'izay olo no ahafantarana an'izay zavatra izay e. Hafahafa koa zany. Iano ary neny. Fa na zavadina aza tsy mahalala an'izany akory fa i mamany andro no mahafantatra koa. Aza sary-piaro re ianao raha matoa. Misy olona nampitedavy koa izay re ihany e. Dia laza izy fa hitady an'izany. Ary mino fa hitondra an'izay olo izay izy rehefa tonga aty amin'ny sabotsy re a. Fa izy zany ry dada? Aza be fanontaniana eo aloha ianao ry vahatra ka. Tsy ho ela nge dia fantatra reo zany e. Satria izaho efa teo olom-baovao. Nampitadiavinao any-manitra ve izy e? Manitra rehefa natsoa mivahatra dia efa nanaiky fa olon-kafa mihitsy zany ry neny a. Mahagaga mihitsy zany marina. Efa firy taona ve nivadidika dia tena tsy nilaza ninonina tamiko mihitsy ianao tamin'izany ka. Ka ny marina rehetra nge ka tsy mba filazy e. Fa zao efa mivafo dia ho teneniko aminareo amin'izay marina rehetra. Ary amin'io amin'ny sabotsy io fa aza maika re raha matoa. Ka tsy azoko ange zany ry dada e. Dia hoe ho anatria andrazaka mihinan-kafo mihitsy ve zany no ilazana an'izany? Ka izay ny sitrapon'Andriamanitra anaka. Satria mamany andro no laza fa mahalala an'ilay izy e. Dia avelao any koa amin'izay mba fantatra ry zareo fa iova fa tsy tahaka ny taloha intsony re a. Ndray ary rabe o. Dia amin'ny sabotsy zany tsika mahalala azy e. Mipetrapetra re tompoko.
misaotra indrindra ary ny fakahita taiza koa moa nareo reto izany no miaraka manitra e. Aza be fanontaniana ry vahatra, efa tonga aloha izay zao dia aroso ny zavatra tokony aroso e. Fa nareo kosa ve dia tsy azo anontaniana e. Tsy mba fiarabana amin'ny fifaliana ve no ndraisandry hafa fanontaniana tsy sy dikana ohatr'izany. Avy elo any izany resaka izany fa ny firesahana ny vahiny zao no tokony atao hoe fifaliana lehibe zao noho ny sy ny fifankahatiavany indrindra noho ny fahatsoram-pon'ny razaka mianakavy re. Marina tokoa izany Ramatoa, fa hony tokoa aloha e. Aiza le olona nampitredaviko anao ry mamany ihany sa sanatria ve? Tsy sanatria izany ry ngarabe a. Fa ahoana ary ny tsy nentinao aty izy raha mbola velona e? Tena mitapina mihitsy ny masonao a. Fa ahoana e? Sa izay miresaka aminao izao ny sitraka tadiavinao e. Aza mba miany ihany Ramatoa ty a. Zavatra sarotr'izany ve no anyaniako aminao e. Ty misy alboma sy kopiana aterahako raha ataonao hoe mandainga. Ary navelanao irery tao amin'ny bebe razay fa lasa ianao nandeha. Nanaovanao taratasy sandoka amin'ny fananany dada sy neny. Nefa adininao fa napetraka izy ireo tany amin'ny bebe ny tokom-pananantsika. Izay no nahatonga tsy nampiala ny andro tao amin'ny orinasa na nilatsainao azy. Satria za reny dia manana anjara amin'io harena io fa tsy hainao rery. Namifona rery sitraka. Diso aho fa aza latsaina tsony re. Ary misaotra anao tsy namaly ny ratsy nataoko. Zoko foana ny anaranao satria mitovy ny raha mikorianao anatintsika roa e. Namafy aza nanjo aty eo amin'ny fiainako ary soa ihany koa aza fa nisy andrazaka vadiko na notoana tamin'ny fiainana. Niara-niaritra tamiko na dia fantantsara ary momba rehetra. Tena fo vato mihitsy ny ao aminao. Oka ry anaka efa mifona nge za io e. Ary ova amin'ity toetra ratsy ty aho manomboka izao satria ny fananana tsy mitondra makaisa. Lalina koa izany marina ka ohatra ny manofy ahy izany. Ve ka manana nada ihany izay e. Tena mahay mitazona tsy ambara telo mihitsy anie nareo mianada izany e. Efa nivoaka amin'izay raha ny marina dia ndao amin'izay korana fa fifaliana izao fa tsy alahelo tsony e. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay tsy ambaratelo nosoratany Razafinirina Roseline Sandrine Julie, novelomin'ny Sinez Ernirina Fetra Sarobidy Faly Nambinina Frank miaraka amin'ny Ony Mianjanirina Ioly Laingotsika ary Miravo. Nandrefeo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Iolosoa.